Baiboly milaza fa mandresiny ratsy amin'ny sosika ka izamy ny afaka mandresan'ny fahazaran-dratsy rehetra amin'ny fiainantsika sika amin'ny fivatoana tsotra amin'ny fanaovana fahazarana tsara. Izany ny zavatra ataontsika. Dia hifantoka amin'izay tsara sika iny fa analany zavatra-dratsy amin'ny fiainantsika zany. Baiboly milaza hoe raha mandeha araka ny fanahy ianareo dia tsy hantanteraka ny filan'ny nofo. Jery zavatra hafa manoatra izay mitady hanala amin'i Jesosy dia ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ny fahazarana dia zavatra ataontsika matetika na dia takantsika tsara aza fa manao izany sika sady ataontsika miverina foana izany zavatra izany ka matetika dia lasa mitsimoka ao amintsika izany dia lasa fahazarana iray. Voalaza fa mihoatra ny 900 ireo zavatra ataontsika no saika tsy mivoaka amin'ny fahazarana daholo. Raha izany izao dia tena mampatahotra mihitsy raha mba fahazarana tsara moa kaninina fa ratsy izany kosa. Tena mampatahotra mihevitra hoe manao zavatra ianao nefa tsy mihevitra koa ianao manao izany. Ka arak'izany izay resahantsika taloha dia mazava ho azy miompana manokana amin'ny fahazarana dia fandraisana ny amin'ny fananana fahazarana tsara. Ny voalohany tena manan-danja indrindra amin'ny fahazarana dia ny fandaniam-potoana mahazatra miaraka amin'Andriamanitra sy ny fianarana ny teniny. Fahazarana misaina ireo teny sy ny fomba fisainantsika izany ka mikasika ny fahazarantsika. Ny fahazarana manapa-kevitra zatra salama, zatra faly, efa zatra finoana, efa zatra fahatsarana. Nankafizinareo ve ilay iray farany iny ilay hoe zatra fahatsarana? Zatra mandray andraikitra, zatra manome olona fa mbola misy ambiny 10 ho an'ny androany. Aro ataontsika daholo izany, andany fotoana lava kokoa amin'ny sasany. Androany resaka mikasika ny fahazarana maimaika, zatra mihetsi-po, zatra mahatoky, fahazarana manome lanja ny hafa ary ny hoe zatra manome tena. Ary haiko fa tsy andrinareo mihitsy azy zao dia ho tonga amin'izay iray izay. Amen. Zao. Ny rehetra ohatran'ny hoe maika izany nefa ny ankamaroan'ny olona tsy mahalala izay alehany akory. Dia tiako ny nolazainy olona iray izay, Soren Kierkegaard, ny ankamaroan'ny olona manenjika fafinaretana tsisy akany aina akory fa miazakazaka koa miala amin'izany. Ary marina izany sahirana mihitsy sika miezaka mankafy ny fiainantsika dia miasa mba hananantsika zavatra ifaliantsika kanefa ny ankabetsahan'ny fotoana tsy afaka mankafy izany akory sika. Afaka miazakazaka amin'ny velany ianao fa afaka manao izany koa amin'ny anaty. Ary mihevitra mihitsy aza fa rehefa maimaika matetika foana ianao mifanahinao dia izany manimba betsaka ao antsika mihoatra n'izay ferintsika. Manana traikefa betsaka ny amin'ny fahamaimazana satria nanan-javatra maro izay ataoko miandraikitra zavatra maro koa ary za tena olona kingakinga mihitsy ary tena nila ny asa mafy tamin'izany sehatra izany. Ary mbola mamela an'Andriamanitra mpianatra amin'izany foana fa firy aminareo no mbola ilazano anao izay efa leon'ny fahamaizana foana eo amin'ny fiainanao. Eny ary ka mila manao ny fahazarana aingana sika, ny renin'ny vadiko, ny taiza ny ankizy rehetra. Ankizy 7 izany, 7. Dadany Dave maty tamin'izy 12 taona ka mbola be zaza be zany tao an-trano tamin'io. Ary tsy dia nanam-bola zareo dia manadio tranon'olona izy dia izany izao izy zany tena hoe tena sahirana ka dia maimaika foana mihitsy izy fa maika matetika foana. Taoriana nandehanany zanany rehetra izay efa 70 taona izy dia lasa nipetraka niaraka tamin'ny zanany indray izy dia tany andray andro dia nanaovany kafe izay dia tsikatro fa dia miazakazaka maketsy izy dia makeroa dia maketsy tao an-dakozia tao dia hoy hoe manina ianao no maika tahaka izao? Dia hoy izy tsy haiko mihitsy fa ohatran'ny hoe efa zavatra mahazatra ahy. Ary matetika sika dia manana fahamaizana tahaka izany izay lasa tena sombony ao amintsika izay tsy hijanonantsika amin'ny eritreritra mihitsy fa tsy voatery hiaina ohatr'izany sika. Ary mampahery anareo mba hanapa-kevitra androany fa dia ho tony ianareo. Hankafy ny lalana, hankafy izay mitranga, mba haka fotoana, hankafy ireo zavatra sasany izay niesanao mafy mba ho azonao amin'ny fiainanao. Raha manana trano tsara ianao, maka fotoana hankafizana an'izany. Raha mananjanaka maro ianao, maka fotoana hankafizana azy ireo. Ny Baiboly aza milaza fa tokony hankafy ny vadiny ny vehivavy. Maka fotoana dia hankafizo ny vadinao. Amen. Tian'ny lahy rehetra zao zany fa haiko fa ity zao tsy ao anaty Baiboly fa mba haka fahafana kely androany laza hoe ny lehilahy tokony ho tsara toetra amin'ny vadiny, tokony hanampy azy ireo izy, hankafy azy dia hanao karazan-javatra ho azy sy hanome zavatra azy ireny
hitanareo fa mihinana maro de tsiky de filazana fa mahafinaritra izy ireo fa mety ao anatinao ihany zany fa mety mbola tsy hitako amin'reto teny reto fotsiny aloha. Fa ny marina de hoe Jesosy nandony vidiny mba hananantsika fiainana tsara. Ary ny tsy fakana fotoana ankafizana an'izany de tena loza mihitsy de hitanareo. Andriamanitra tsy maiky zany, misy mantsika zany ve? Andriamanitra tsy maiky zany. Zany hoe mba azonareo an-tsaina ve Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra nanao hoe ainganareo zareo am'foazafoaza mila mandeha tsika mila fitatsika aingana daholo reto fitaingana koa le fivoriana manaraka aingana e. Divaingana ireo korotan'ireo de andao andeha. Zany hoe tena mampime rehefa misaina mikasika zany satria rehefa misaina ny am' Jesosy sika de izy no ohatra tsara amin'ny filaminana sy fiadanana. Hainareo manina Andriamanitra tsy maiky? Satria izy de liana kokoa amin'ny hatsarana no ny habetsahana. Zany zao de zavatra saika tsy hitantsika maso tsony am'izao fiainana zao. Tena manahirana ny mitady vokatra mba vita tsara am'izao. Fananganana vita tsara. Hoe mba asa vita tsara rehefa maka olona manao fanamboaran-javatra ianao. Nahoana? Arak'izany koa tena sarotra aza ny manafatra azy ireo na matetika tena tsy azonao mihitsy izy de hainareo zay anton'izany satria ny olona rehetra miezaka ny ahazo vola betsaka ka de sahirana daholo ka tsy afaka mahavita zany rehetra miaraka de na mitsika ny hatsarana mba ho lasa habetsahana de lasa tsy faly loatra noho ny taloha isika raha ny filaharana eo amin'ny tantara ny jerena. Ka ny fananana betsaka tsy manome fahafananao hifaly loatra fa tsara kokoa ny manana zavatra vitsy tsara, zavatra tena tsara mihoatra noho ny zavatra maro tsisy ilana azy. Timoty 2:4-5. Paoly nanolotra ny zanany de Timoty de ilay zanany ara-panahy toro lalana momba ny asa fanompona. Enao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Resaka aminareo azao, mahonona tena amin'ny zavatra rehetra ekeo de miareta amin'izay mety ho fahoriana. Ka toa milaza mihitsy azy izy hoe rehefa misarotra ny zava-mitranga de mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Ianareo hoe nahoana rehefa very ny fiadananao de very koa ny herinao. Raha mbola voazonao foana ny fiadananao de afaka mitotarian'ny fanahy ianao ary tsy andreraka anao zany, asehon'Andriamanitra anao zay ho atao. De ianao no isan'ny ho eo aloha sy hitarika amin'izany. Fa milamina de mitoera tsara de miareta amin'ny fahoriana, amin'ny fitrakana. Ataovy ny asan'ny evanjelistra amin'ny fanatanterahana ny asa fanomponao rehetra. Petera 1:1-10. Da zao tena tia fiadanana, tena saky milaza zany matetika fa tena olona tia fihavanana zany tsy midika hoe tsy metezitra na tsy mba misy fahasosorana kely mandalo koa indraindray fa olona tena tia fiadanana de ianareo hoe nahoana? Satria 15 taona lasa teo ny hevitra fa raha zay ny zavatra farany tsy maintsy ataoko de andeha hianatra ny velona amin'ny fiadanana. Satria nandany ny ankamaroany androm-piainako tamin'ny atezerana sy asorana de hitako ty soratra masiny ity fa tena nampianatra be ahy. Aoka izy, io le izy zay te hankafy fiainana sy ahitandro tsara zay ho voalazan'ny toko 10. Fa raha te hankafy fiainana ianao sy ahitandro tsara, aoka izy aro lelany amin'ny ratsy, de aoka izy hanao soa, aoka izy hitady fiadanana. Averintsika rehetra hoe mitady fiadanana. Firindrana, tsy fikorotanana avy amin'ny tahotra, fihetsehanam-pitiavana na olana ara-moraly, ary aoka izy hitady zany fatratra. Ka mila mitady fiadanana sika zany de mila mitady izany fatratra. De mitoy izy milaza hoe fihavanana amin'Andriamanitra, fihavanana amin'ny olona tahaka anao. Ka ho avoakako zany zao satria mila mametraka izany fototra zany foana aloha. Raha tsy manana fiadanana amin'ny tenanao ianao de tsy ahita fiadanana zany mihitsy ianao ninona zavatra ataonao amin'ny fiainanao. Zavatra voalohany ilaina ataonao de manapa-kevitra eny ary za aloha tsy tanteraka fantatr'Andriamanitra zany tamin'izy naka. Tsy voatery ho tezitra amin'ny tenako aho, tsy voatery hiady amin'ny tenako foana satria manao diso, tsy mbola any amin'izay ilaina ahy fa isaonan'Andriamanitra tsy nijanona tany amin'ny nisy ahy taloha fa mitombo ahy zao. Amen. Ary afaka mankafy ny tenanao ianao eny am-piovanao eny. Ary raha tsy mianatra ny fomba fankafizanao ny tenanao ianao de tsy mba hianatra fomba fankafizana ny zavatra hafa izay ataonao. Hainareo hoe nahoana satria zay alehanao rehetra de eo koa ianao. Ka ninona ataonao raha tsy mankafy ny tenanao ianao de hanenjika ny tenanao matetika foana sady ho lasa mahonena koa. Ka tena ilaitsika ny manajanona zany famamaizana zany, ny atezerana, ny asorana, de tiako anao fahazarana ny toetra amin'ny fiadanana nareo, ty fihavanana. Fa miresaka fa manana fahazarana maimaika fa tena afaka tsoka zany hoe fanaovana fahazarana fiadanana.
eo am'izany mihitsy aho zao ary haiko fa betsaka taminareo ny tonga tamin'izany ihany koa zany fomba naterahany vato fa za tsy zany mila mianatra zany a ny fotoan'izay nanomboako miatezitra de toy ny famataran'andro manaitra anova zavatra zany fa tsy mahavita zany tsony a tena manahirana anao angeza ny tezitra zany tena maka betsaka amin'ny herinao zany de nitanjaka ao sy ny fahasalamanao ka no tezitra sy maika isan'andro de tena andreraka tanteraka anao zany fa andreraka anao mihitsy izany ny famaizana de fotra ray lehibe manary ny fiedanana sy mampiseho toe-po tsy mahafinaritra mihitsy raha ty anam-piadanana ianao firy aminareo ny ty anam-piadanana koa firy eny ary raha tianareo zany de mila manam-piniavana ny anao fiovana nareo de mila manao zay ahazonany zany fa tsy oliana fotsiny am'izany hitako fa tsy afaka mitoy manao zavatra iray ianao de mendrandra azo valiny miavaka hoy hoe tsy afaka manao zavatra mitovy ianao de mendrandra valiny hafa avy eo de hoy nareo hoe tena efa mivavaka de miandry an'Andriamanitra manao zavatra ianareo hoe inona no ataon'Andriamanitra asehon'Andriamanitra anao zay ataonao de ampiny ianao zany tsy ampy zany sika fa teo velona foana hitanareo adala de mendrandra an'Andriamanitra ho avy amafa ny vokatry ny fomba rehetra ny ainatsika fa mila manova zavatra ianao raha te anana fiadanana fa misy olona sasany mila anaovantsika hoe tsy de misy zavatra sasany mila tsoahanao anaty programanao de mila manao zay zavatra mamokatra eo amin'ny fiainanao ianao hitanao fa tsy misy toerana ao amin'ny baiboly zay milaza hoe Andriamanitra ny antsoantsika ho sahirana nantsoina mba hamokatra sika vo tsara arak'izany zao hitako fa mila mijery ny teny hoe sahirana ho teny vaovao sika efa tena leo mijery olona mihitsy inona ny vaovao rahalahy sahirana e manao ahoana sahirana e manaona ianao sahirana hitanareo raha zany foana ny tenentsika amin'ny tenantsika de mampalahelo zany ka tsy tiako mihitsy rehefa ny olona miteny hoe mino aho fa sahirana ianao de hoe hitanareo zao aleoko miteny hoe mamokatra fa tsy tia-tsiaro zany sahirana zany foana hitanareo hoe manao betsaka fa tsapako hoe ny zavatra izay ataoko de manampy olona ary za mino fa afaka manao zany midingana izay ahafahako manana filaminana sy izay ahafahako mankafy ny ataoko koa amen fa nampy fa raha misaina mikasika izany ianao na de 10 minitra ihany aza afaka ho tonga amin'ny zavatra roa na telo zay afaka hisoronao mora amin'ny fiainanao tsy alahelo zany tsony fa na fiadananao anao avy hatrany zany de ampisy fahalalahana amin'ny programanao firy aminareo mihevitra fa mitombo zany hoe ianao mijery eto de jerena koa ty efa fantatrareo zany ka inona ny manakana anao joy haiko aloha ny ankamaroany olona milaza fa tena sahirana be fa vitsy ny manampiniavana nova zavatra fa tsy te hiala zareo amin'ireo zavatra hiteraka ny fahasahiranany fomba fiainany hitanareo rehefa maty ny olona ka mijery ny tsangam-batony ianao ohatrany hoe Suzy Brown teraka 4,700 maty tamin'ny 5,000 ngamla hoe tamin'ny te ilaza zavatra amintsika ny anataontsika zany de tamin'ny amin'ny fiainana manontolo teraka teto tamin'ny de maty avy eo inona zany zavatra nataonao tamin'ny amin'ilay tsangam-bato afaka milaza ve hoay izay kay nataoko tamin'ny amin'ny fiainana fotsiny fa za ankafiny za ankafy izay zavatra ataoko am'izao mankafy ny fitoriana aminareo ary mankafy zany rehefa vita koa zany ankafy ny fivoahana miara-misakafo amin'ny vadiko ankafiziko daholo zay rehetra ataoko za ankafy ny fodiko ankafy ny fifoazako isa-maraina ianareo nahoana Jesosy ny maty mba hananantsika fiainana sy ankafizantsika zany amin'ny fahafenona de mandra-pitobany zany Matthieu 5:25 hitantsika hoe rehefa niandry ny mpapakatra ho avy ireo virjiny 10 ka raha mbola niandry ny fahatongavana zany zavatra zany niandry Jesosy de ela amin'ny fahatongavany de nanomboka sondritory daholo izy rehetra ka natory hitanareo mampalahelo matetika satria Andriamanitra ela de miala ny olona fa mila takatrao hoe maka fotoana ilaina Andriamanitra satria izay ataony de misy antony avokoa ary misafidiny ataony kokoa izy mihoatra ny anao zavatra maika ka tsy ahafeno izay zavatra tiany ilaina akory ary tsy izay fotsiny ihany fa miasa
ao aminareo Andriamanitra dia amiko koa fa tsy haiko ny aminao fa nila fotoana lava Andriamanitra mba azonao eo miteboka izay ahafahany mampiasa. Amen. Soratra masina tsara sady mameno ny Baiboly. Salamo 7:20 Andriamanitra feno famindrapo izy sady tsy mora tezitra. Mobolana 4:20 izay olona mahatsindry fo dia marani-tsaina fa malaky tezitra mampiseho ny fahadalany. Hitanareo mila tsy mora tezitra sika. Nefa kinga mamela heloka fa tokony isika ilay karazan'olona izay tena manahirana ny mampatezitra azy. Fa tsy ireo karazan'olona izay tsy azo anaovan-javatra mihitsy ka tena hoenjana anaty ary ho tezitezitra foana amin'izany. Tena ampiadanana anana fampandrenesana vesatra. Karazana fomba afantaranao dia andraso kely aloha ohatrany mahatsiaro fanerena zany ka mety misy mety any. Afaka tsapanao zany rehefa mitady ho very ny fiadananao. Firy aminareo no afaka mahatsapa zany rehefa mitady ho avy zany fa tsy voatery andro izay mandra-patongany ianao. Afaka tsapanao zany rehefa eny an-dalana eny izao tsy mahova ny fihetsem-poko mihitsy afaka atao zany. Mety tsy afaka manampy ny fihetsem-ponao ianao any am-piandohana fa afaka mifehy ny fitondrantenanao ary raha manao zany ianao dia ho tony ihany amin'ny fihetsem-ponao. Fa raha mahatsiaro zavatra ianao ka manaraka izany dia mamelony zany ianao dia vao maika miratsy dia ratsy dia ratsy ny fihetsem-ponao. Rehefa tsapanao zany ka tsy fahananao mihitsy dia ho noana zany ary ho tony ihany dia ho lasa avy eo. Za taloha ny hevitra hoe tsy matanjaka loatra amin'ny ara-panatanjahantena fa za aloha afaka mahatakatra baseball mazava tsara. Dia hitanareo ny mpitsara toy ny manana fahefana ratsy zany. Ka matetika ry zareo toy ny tena mandravarava satria na dia efa toy ny manao fitsarana fahafa ry zareo dia mbola mahaliana ny rehetra foana ihany zany. Ka ny mpitsara zany dia manana anjara lehibe ao anaty lalao baolina. Mbainareo ve ao amin'ny Kolosiana 4:5 ny Baiboly milaza hoe aoka anapaka ao am-ponareo fiadanan'i Kristy tahaka ny mpitsara. Amin'ny fiainantsika ny mpitsara no milaza izay miditra sy mivoaka. Inona ny mety, inona ny tsy mety. Ka raha manana fiadanana azy zany dia izay no dika fa ao anatin'ny firindran'Andriamanitra zany. Hitanareo raha manarindra Andriamanitra dia samy hafa amin'ny antsika zany. Dia mila mianatra miditra amin'ny rindran'Andriamanitra isika dia mijanona amin'ilay dingana izay iasany mba ahafahantsika mankafy ny fiainana izay nahafatesany omenantsika. Fiadanana ny fomba tokana anaovana izany. Raha tsy manam-piadanana amin'ny zavatra iray ianao dia aza atao zany. Raha manao zavatra betsaka ianao ka tapaka eo dia manomboka very ny fiadananao dia mitodita jareo izay afaka tapahinao fa te hanome valiny mahagaga anareo amin'izany fa te hanao karazam-bavaka ho anareo izay tonga dia hanovanareo avy hatrany ary tsy maika fa milaza aminareo fa fomba tokana izay hanaovanareo an'izany dia rehefa mijery ny fiainanao ianao ka mahita hoe inona ny zavatra afaka hovaina dia manao izay fanovana afaka ataonao ianao mba hahafahanao mahazo fiadanana ary tsy ho vitanao zany raha tsy feno fiadanana ao anatinao mba hahafahanao manao an'izany. Ka raha mbola tsy vonany ianao zany ianao zao ny zavatra tokana afaka lazaiko dia hoe mandehana mandany 2 na 3 taona hafa amin'ny fahatezerana sy ho mahonena dia mety mbola verina indray hitory hafatra mitovy na ho hitanao amin'ny tele dia ho azonao amin'izay zany. Fa izay ihany ny valin'izany. Tsy afaka manao fanevaivana tanana mahagaga dia manome anareo fiadanana. Fa izay no tiavako izany rehefa nahita ilay soratra masina laza hoe mitadava fiadanana dia arao izany. Mivavaka ho an'ny fiadanana dia mety hijanona fotsiny ianao satria ny Baiboly milaza fa efa nanome antsika ny fiadanana izy. Manana fiadanana isika fa mipetraka ao anatin'ny fanahintsika izany. Fa iray amin'ny vokatry ny fanahy zany fa mila mianatra ny fomba hitondrana izany voaka isika ka hitarihan'ny fiainantsika. Mila mianatra ny mamely izany milasa mpitsara amin'ny fiainantsika isika. Amen. Fa tsy mahatsara na dia ny fahasalamantsika aza raha maika foana isika fa tena efa tsy zakako intsony zany. Ary amiko isaky ny manomboka maika dia ainareo ny zava-mitranga dia manomboka manao toetra ratsy koa. Tsisy fianakaviako an'izao. Hitanareo zao devoly dia manao izay ampatezitra anao foana. Iray amin'ny fanambarana tena tiako izy mihitsy ny manao izay mahatezitra anao fantany hoe inona ny bokotra potserina ary ny iray amin'ny ady ny hoe fametrahana amin'ny toerana izay mamaika ahy. Ka raha vao manao an'izany dia mbola mahamay vava indray aho. Dia mety mbola amin'ny metsiny indray dia mety mila mamaky ny boky momba ny fahazarana ho salama. Atombohy tsara ny andronao. Raha manana fahazarana maika ianao ka tianao tapahana zany, atombohy amin'ny fifoazana maraina tsara zany ka tsy hanaovanao zavatra mahamaiky atsony.
ahoana indray raha manomboka zavatra ny aliny fa maninona raha ny alina ianao de efa mba mijery ny akanjonao anaovanao de mandamina an'izay ho sakafonao meloha de hitanareo efa mba manao zavatra ny alina meloha ka rehefa mifoy ianao tsy mila manao zavatra 5 isa zay tena hanosika anao ny tsy fanao de jereo ny programanao na ny planinao isan'andro ka raha fantatrao fa tsy afaka ny aomby ianao anao ny zavatra rehetra izay efa nalaminao. Marina zany zay saika andro maro amin'ny akamaroanareo foana de maka zavatra avy amin'izany afindrao amin'ny andro manaraka izany na jereo sao de zavatra afaka tsy ataonao akory na azonao fiadanana fona matetika isan'andro miara-mandeha amin'Andriamanitra miazona ny fiadanako sy mankafy ny fiainako aho de mitadidiny ifantoka amin'ny fiadanana de zany no manomboka ialehibe amin'ny fiainanao. Korintiana 2:17-20 farandry rahalahy mifalia mandrakariva ao ka hery tanteraka ho feno de anao zay tokony atao ao ka hery sy iorina ananantoka ao ka anana fisainana mitovy ny tsirairay de miavana de Andriamanitra fitiavana lay loharano-pitiavana faniriana tsara sy fitiavana sy sitrapo tsara amin'ny olona ilay mpanao sy mpanandratra fiadanana ny omba anareo de izara zavatra aminareo rehefa mahatsiaro fiadanana ianao efa fanatrehan' zany. Andrian'ny fiadanana izy Andriamanitra de fitiavana rehefa mahatsiaro fitiavana mikorianao aminao ianao amin'ny alalanao de Andriamanitra zany fa tsy afaka tadavinao any amin'olona zany fiadanana rehefa mahatsiaro fiadanana ianao ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao miara mamindra amin'Andriamanitra fa aza miara mamindra amin'izao tontolo izao zatra mihetsi-po sika zao mety tena mandany fotoana betsaka amin'io sa ahoana ny zatra mihetsi-po de tena mandratra sy mampitsetra tena fiasan-tsaina fahakiviana tanteraka na alahelo mamela ny trangan-javatra misy hamaritra ny hafaliantsika mora sositra kizitina sy mora tezitra kely manao zavatra miompana amin'ny fihetsem-po ka tsy misy fisainana na mba fieritreretana zay zavatra ataontsika akory ka raha tsy mety ny hevintsika de malahelo ny tenantsika sika. Za nandany fotoana ela tamin'ny fitserana ny tenako ka isaky ny mandresy lahatra Andriamanitra mikasika izany de miteny foana hoe za efa voaolana sy ary nentin'olona tahaka ny biby tsy misy tokony hoentina tahaka ny tondrana zany farany natakatra fa hoe zany zao ny marina tsy nentin'olona tsara ary nanana antony nipetrapetrahako fotsiny de hoe tezitra sy sositra sy nanao fihetsika amin'ny soritra ireo zavatra afataka izany fa tsy nananjoa satria Jesosy efa maty ka tsy nananjoa an'izany marina zany dao takarina indray zany zao fa tsy resaka hoe manana antony anaovana an'izany ianao fa milaza zany satria Jesosy nandrotsaka ny rano antsika nanao sorona ny tenany de nijaly tamin'ny fomba nanomboan'ny tenany tamin'ny azo fijaliana ary nankany amin'ny elo isolo antsika ary nisaorana izy fa nitsangana tamin'ny maty ary eo an-tanana ankavanany indray fa ny zavatra rehetra izay nataony azonareo an-tsaina fa zany hoe ahoana amin'Andriamanitra nidina tety de naka ny tenany nofo zany zao de tahaka ny hoe za maka ny toerany vitsika ary na de ohatra tsara zany nanao betsaka ho atsika izy tena betsaka ho atsika fa tsy voatery hipetraka sika de atsiaro hitsetra ny tenantsika foana mety manana antony nareo fa tsy manana ny zo satria efa nividiny lafo indrindra izy ho anao mba tsy hanaovanao an'izany ka mety ho samylazy ty mihitsy aza hoe raha manao izany ianao de tsy hoe satria tsy maintsy fa satria tianao atao zany de hitady olona zay mitsikitsiky amiko de zao haiko ny fandehan'izany zao tena tsy hainao mihitsy zavatra trehako hainao mihitsy fiainako taloha laza aminareo fotsiny fa ny fitserana tena tsy hanampy anao fa tsy hanova ninina zany fa tsy hanaitra an'Andriamanitra zany tsy hampihetsika azy akory ny devolo ny tia zany
Zany mihitsy isaky ny mandany fotoana mitsetra teny ianao, manao fety ny elo. Tena tiany zany. Hitanareo mila tonga eo mitepoko ianao zay rehefa manasanao anao fetiny de voly de mamaly anao aoka zao, efa nandalo zany fa tsy andany andro hafa ntsony, atsiaro malahelo ny tenako.